Miarabantsika rehetra ny tokantrano any dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy eo fonany anapaka ny apontsika rehetra any sy hitondra ny fiadanany amin'ny alalan'ity horonan-tsary efa fifaneraserantsika mahazatra ity. Ny loha hevitra androany dia hoe misy ve ny matotoa, ny angatra, ny avelo sy ireo sy ny sisa zavatra tahaka izany. Izay no valitsika atao anatin'ity horonan-tsary ity. Ny valiny ny riavana dia hoe tsy misy, tsy miexista ny matotoa, ny angatra, ny avelo sy ny sisa. Zavatra iray ihany ireo hoe matotoa, angatra, avelo sy ohatran'izany ihany lolo vokatra, fa ohatrany hoe afrikanina, europeanina, chinois, japonais sy ny sisa rehetra. Resaka diversité zany le izy fa rasy anankiray ihany. Humain, isika olombelona fa misy fotsiny hoe afrikanina, de misy ny europeanina, de misy ny malagasy, de ohatran'izay na isika samy malagasy ary de misy ny hoe anivotany sy ny anindran-tany, ny karazana foko isan-karazany. Zay le izy gasy fa misy foko mampiavaka araky ny koltorany avy amin'ny maha ao anatin'ny atao hoe diversité azy. Misy ve ny matotoa, ny angatra, ny avelo, ny lolo vokatra sy ny sisa amin'ny valiny de efa nambarako teo hoe tsy misy le izy, ary izay no hazavaiko atao anatin'ity horonan-tsary ity hoe pourquoi tsy misy le izy. Vakitsika amin'ny baiboly 2 Corinthiens faharoa toko faha 1 ny andininy faha 4 sy ny faha 5 2 Corinthiens 11 14 15. Vakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Ary tsy mahagaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava, koa tsy dia zavatra lehibe, andininy faha 5, tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Any amin'ny boky ny testamenta taloha any Samuela voalohany izay toko faha 7 3-25 raha tsy diso zay le izy. Samuela voalohany toko faha 7 andininy faha 3 hatramin'ny faha 5 de misy tantara tahaka an'izao. Rehefa maty ny mpaminany Samuela tamin'ny vanim-potoana ny itondrany Saoly mpanjaka. Saoly mpanjaka de fantatsika tsara fa mpanjaka notendren'ny Andriamanitra tsy toy Yahweh Elohim tamin'izany vanim-potoana zany, rehefa tery tao am-pon'ny vahoaka Israela tamin'izany ny toe-po te hanana mpanjaka, te hanana mpitarika, tsy nahandry ny planin'i Jehova. De bon, hoy Jehova tamin'ny Samuela hoe eno ihany ny feony ndany ianao manendry any Saoly ho mpanjaka. De notendrena ary Saoly mpanjaka. Notendrena i Saoly ho mpanjaka. Rehefa voatendry i Saoly ho mpanjaka de inona zavatra niseho? Nisy ny mission nampanaovin'Andriamanitra tsy tohan'ny Saoly tamin'ny fotoana nanjakany. De tsy accompli, tsy nataony hatramin'ny farany fa nataony à la moitié, mba tsy tenenao hoe nataony tamin'ny service minimum izay iraka nampanaovin'Andriamanitra tsy toa azy zay, de vokatra zay erreur kely zay fotsiny, kely amintsika olombelona le izy fa misy poids be mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra, de niala tamin'ny Saoly mpanjaka ny fanahan'Andriamanitra tsy toa, de nifindra tany amin'ny Davida ny fifidianana. De rehefa niala tamin'ny Saoly mpanjaka ny fanahan'Andriamanitra tsy toa de tonga faible i Saoly. Taloha i Saoly afaka miconsulter an'Andriamanitra, afaka manontany an'Andriamanitra hoe amely ny fahavaloko ve za, amely ny Filistina ve za, inona no ataoko? De mamaly eo Andriamanitra hoe bon, zao ny ataonao, zao ny planinao, de mivoaka mpandresy foana i Saoly. De nisy fotoana Saoly nantany an'Andriamanitra tsy toa, de tsy nisy mihitsy izay réponse izay. Eto amin'ity contexte 1 Samuel 28 3-25 ity de efa maty ihany koa i Samuela mpaminany tamin'izany vanim-potoana izany, izay conseiller, ataoko hoe conseiller notendren'Andriamanitra ho mpanazava ny mpanjaka Saoly tamin'izany vanim-potoana zany, mpampahita araky ny
mampaminany azy pampahita sy pampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny vahoaka Israel. De faible tanteraka ary i Saoly mpanjaka. De rehefa faible i Saoly mpanjaka rehefa tena nalemy, zany hoe tsy nanana ny herintsony satria tsy tao amin'ny tsony ny fanan'Andriamanitra tsy to ny fanamasina i Saoly mpanjaka. De akote nefa ny fahavalo ny Filistina nanomboka nanodidina ny vahoaka Israel tamin'izany vanim-potoana izany. Averiko tsara le tantara vakio tsy manam-potoana tsika ivalaparina am'izay ny Samuela voalohany toko 7 andiny 7 hatrany 5 vakinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. De nanomboka natahotra Saoly, niororo Saoly satria tsy tao aminy le fanan'Andriamanitra. Eto zany ny sentiment maneo aminy voadidiny sika fa manomboka amin'ny s'installe aux alentours ny fahavalo de ny Filistina tam'izany. De bon, vokatr' zay de nanantona pampahita voyante na am'izao vanim-potoana iainantsika zao mety hoe magicienne, mety ihany koa mpilalao boule de cristal, mety médium, sorcière, sy ny sisa isan-karazany reny mpamonjy doany Ambatondra Dama sy ny sisa reny eny Ambomanga sy ailleurs reny mpakalaza dony tsy fantatro isan-karazany. Zay le hoe pampahita ivelan'Andriamanitra tsy tosy ny baiboly. De nisy an'ity vehivavy pampahita ity, ty sorcière, magicienne, médium ity naton'ny Saoly mpanjaka satria i Saoly mpanjaka tsy afaka nahita tsony, tsy nanana tsony zany izy ny fahitana ny au-delà. De nanantona an'ity pampahita ity Saoly mpanjaka. De rehefa nanantona an'ity pampahita ity Saoly mpanjaka nanao déguisement izy niaraka tamin'ny mpanompony mba tsy ho fantatra hoe bon Saoly mpanjaka ila nanana fanahany Elohim talohany ty manantona mpijery boule cristal ity, mpijery horoscope ity, satria hainao ihany hoe mba mianatra ihany koa hoe olona fa ositra izao nanana ny hery avy any amin'ny avo indrindra kanefa lasa tonga manantona puimasy, lasa tonga mijery boule de cristal, manantona mpanandro, manantona magicienne, manantona mpamosavy. Zany de fa ao anatin'le hoe erreur daholo zany rehetrarehetra zany. Izany no destination n'olona anankiray manipulesona destination n'olona anankiray rehefa miala ao anatiny ny fanan'Andriamanitra tsy to. De rehefa tonga tao amin'ity pampahita ity i Saoly mpanjaka de hoy izy hoe avec déguisement zany fa à la fin moa fantatry le vehivavy eny hoe ino ty nataonao, nahoana ianao de mampahory ato zao. Bref, à côté iny fa ny sujet atsika moa de le hoe misy ve ny matoto angatra sy velo. De nantany le pampahita izy hoe mba pahitao ao ozy izy i Samuela mpaminany. De bon, nanao ny rituel ny teo zany, ny fomba fanao teo zany ty pampahita ity, ty médium ity na tsy fantatro azy iatsonareo anazy magicienne sy ny sisa rehetra. De nofo azy ny ary i Samuela. De rehefa nofo azy ny Samuela de niseho tokoa ary Samuela. De nagaga ry havana raha vakinao ty tantara ity 1 Samuel 28:3-25 ity. De le Samuela mifo le napahitan'ilay vehivavy pampahita ity, ty voyante ity, any Saoly mpanjaka, de nilaza ny marina tamin'ny antsipriany ny amin'ny toetra ny Saoly mpanjaka, ny tsy nahatanterahany Saoly mpanjaka ny volonté divine, lay asa nanondran'Andriamanitra azy selon ny autorité sy ny fahefana ny menana azy. De ny toe-pony Saoly mpanjaka vokatr'izay de nesoron'Andriamanitra tamin'ny fanahantsy toa, nesoron'Andriamanitra taminy ihany koa ny fahefana sy ny loza ho avy rehetra de tahian'le lazaina fa i Samuela nofoazan'ilay voyante teto ity. Inona ny tinambara am'izany rehetrarehetra izany? Manambara an'ilay 2 Corinthiens 11:14-15 ty hoe tsy mahagaga izany fa Satana de mampiova ny endriny ho tahaka ny zanaky ny mazava, ho tahaka ny mpanompon'Andriamanitra. Zany hoe eto zany de misy any devoly, misy ny demony manova ny endriny ho Samuela mpaminany. Nisy fotoana efa nanazava teto hoe faites attention rahalahy ranabavy fa ny devoly de manao analizy ny besoin tsika izy, manadiady izy, mamantatra selon ny fihetsikitsika fa tsy afaka miditra amin'ny scanne ny anatin'ny saintsika sy ny eritreritsika izy. De rehefa hitany ny manque amintsika, rehefa hitany ny besoin tsika, rehefa hitany ny zavatra maha
obsédé atsika tahaka ny tranga Saoly mpanjaka eto hoe hitany démonie fa rehefa niala tao anatin'ny Saoly mpanjaka ny fanan'Andriamanitra tsy to de mipepipepa tena hoe ao anatin'ny hoe soif sy ny obsession satria fantatry Saoly tsara ilay toerany hoe nanana ositra sy niala ny ositr'Andriamanitra de vokatr'izay vitany démonie tsara ny analizy ny amin'ny état de lieu rehetra ny comportement ny Saoly ny fomba fitondran-tenany de fantany hoe inona maha obsédé any Saoly de créer ny événement rehetrarehetra namboariny ny zavatra manodidina rehetra d'ailleurs i Saoly ihany koa Saoly mpanjaka de tsy nanana intsony ny fiarovan'Andriamanitra ny fefy ny protection divine de tafiditra au bon moment sy ao anatin'ny taimina tsara mihitsy i Saoly hoe ity misy solution noentiny devoly fantatry ny devoly ny besoin sy ny manque tamin'ny rehetrarehetra ny maha obsédé azy de au bon moment ao anatin'ny taimina tsara mihitsy de misy voyante papahita médium naseho an'ny démonie nataony élément narosiny ary nandreseny lahatra any Saoly mpanjaka tahaka ny hoe nilazany tao anatin'ny sainy na de tsy manana an'izay accès zay ary izy fa amin'ny alalan'ny fomba fiasany sy ny maha intelligent azy ny devoly zany de izay le hoe maka fanahy de rehefa azony azom-panahy Saoly mpanjaka de tafiditra tao anaty arato araka ny taimina efa nilazaiko teo sy ny vanim-potoana mety tsara mihitsy selon an'ny expérience ny devoly de nasiany élément am'izay hoe Samuela io le hoe manova ny endriny tahaka mazava zanaky ny mpanompon'ny fahamarinana misy Samuela zany misy endrika Samuela mifo amin'ny alalan'le voyante any zany ampiasain'ny devoly singa anankiray zay de i Samuela i Saoly mpanjaka efa azom-panahy entin'ny devoly ihany koa arao tsara misy acteur be da be mihitsy eto de lailazaina fa Samuela mpaminany le hoe incarné mifo tsy iza akory fa Satana ihany io le hoe manova ny endriny ho tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana fantatsika tsara ny valeur an'izany Samuela zany any amin'ny testamenta taloha araka ity bokon'ny Samuela voalohany ity haitsika tsara ahoana ny fomba nisiany Samuela sy ny ositra nataon'Andriamanitra tao anatin'ny Samuela. Pourquoi hoe ity Samuela miseho eto ity tsy ilay Samuela nosoran'Andriamanitra tsy ilay Samuela tena hoe mpaminany ny Yahweh Elohim fa ilay mampiova ny endriny ho tahaka ny zanaky ny mpanompony mazava valitsika zay Isaia toko fahaenina amby roapolo andiny faha efatra amby folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Isaia toko fahaenina amby roapolo andiny faha efatra ambin'ny folo ny maty tsy ho levona tsy ho velona intsony azafady ny anaran'i Jesoa Kristy ny maty tsy ho velona intsony ny matoto tsy mba hitsangana fa nivalianao izy ka naringanao sady nolefonao avokoa ny fahatserovana azy eto anefa misy any Samuela maka endrika matoto miseho ampahitan'ilay voyante any Saoly mpanjaka ny baiboly anefa mpaminany Isaia de manambara tsara eto fa hoe ny maty tsy ho velona intsony zany hoe fisiny Samuela eto zany araka ny soratra masina de tsy biblika ny matoto tsy mba hitsangana ilay Samuela miseho amin'ny Saoly eto zany mazava ho azy fa mifanohatra am'ty ambaran'ny Isaia mpaminany ity hoe ny matoto tsy mba hitsangana ka rehefa manohatra ny voalazan'ny soratra masina de iza miverina am'le fanazavako teo hoe ny devoly no manangana acteur principal entiny andresen-dahatra atsika akany fanahintsika iseduizeny atsika ampidirana atsika araka ny filatsika zay efa maty atsika araka ny obsession an'ny olona tsiraray azy avy izay tafasaraka amin'Andriamanitra ka fehiny zany rehetrarehetra izany de hoe tsy misy ny matoto tompoko tsy misy ny angatra tsy misy ny avelo tsy misy ny lolo vokatra sy ny sisa rehetra zay ny valiny ny olona rehetra zay manana fifandraisana amin'Andriamanitra manana ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny de resy lahatra am'izany izy
raha ohatra zany misy olona miteny aminao fa hoe niseho tamiko tadabe atsika le efa maty fito taona lasa izay. Misy olona atao an-tanàna maty de impito maty miseho impito zay vao tena hoe maty tsy fantatro any amin'ny faritry Madagasikara misy an'izany sy ny sisa rehetra dia ny valon'ny tompoko de voly no mampiseho andreny olona reny manangana acteur principal satria fatany ilay zavatra mampisento mampitempotempo ny sentiment anao mampametsovetso anao selon ny comportement anao sy ny attitude anao de à partir an'iny de voly mamelatra scénario au bon moment araka ny timing zay afahany mandava anao de asehony am'izay le olona hoe manisy endrika izy hoe endrik'ilay olona lazainao fa hoe niseho tamiko dadabe de le endriky le dadabe iny mihitsy manao déguisement amin'iny de voly de miseho izy na hoe miseho maty impito izy na tsy fantatro amin'ny endrika isan-karazany de manomboka eo anao de séduit fa hoe azom-panahy fa hoe tena misy ny matotoa tena misy ny angatra tena misy ny avelo manakenda sy ny sisa rehetra tsy atompoko de voly daholo ny ao anatin'ireny ary ny devoly no araky le niteneko teo manangana acteur principal afahany manatanteraka an'ireny karazana scénario isan-karazany reny. Pareil chasseur de fantôme sy ny zavatra ohatran'izany resaka devoly daholo reny amin'ny alalan'ny acteur isan-karazany ka manentana antsika miverena amin'i Jesosy Kristy dinio lalina ny soratra masina mangatany fanahy masina ary manova foana ny tsara selon la Bible mba tsy afahan'ny fanahy masin'Andriamanitra miala atao anatintsika surtout ho tratrany ka Saoly mpanjaka tamin'ny vanim-potoana izany zay vao ipapapapa hoe Jesosy io inona no ataoko, Kristy Jesosy io inona no ataoko, ahoana ho aiza anio amelon'ny fahavaloko ve za sa tokony hipetraka sa tokony angina sa sy ny sisa rehetra fa izao ny fotoana mahereza mivavaka ny afatra farany de hoe fadio ny consulter an'ireny médium reny milaza azy ho manana ny éveil collectif ireny ry zareo bouddhisme ry zareo tout ce qui sont occultisme ny spiritisme mbola ho avy ny fotoana rehefa malalaka tsara de ho azavaiko tsika ny velam-pandrikireny resaka occultisme sy ny spiritisme ireny ny tontolo ambadika an'ireny rehetrarehetra ireny ny acteur ny fomba fiasan'ny satana ny démonie ny fanahy ampiasainy ao anatin'ireny zay manakaiky nyity tranga Saoly mpanjaka ity mampitandrina antsika fadio ny miconsulter na de document fotsiny ihany ara fa raha tsy mahery ny fanan'Andriamanitra ao anatinao de ho tahaka ny tantaran'ny Saoly mpanjaka ianao ary raha mandinitsika nanahoana ny fiafaran'ny Saoly mpanjaka nampanaelo riavana hoe olona nanana ny ositra mpanjakan'ny Israely de za tsy teny aminao fa vakio ny Baiboly fa tena hoe nampanaelo de nampanaelo tokoa ary izany no anetanako antsika farany tsy misy ny matotoa zay ny amezako azy tsy misy ny angatra ny avelo ny lolo vokatra fa resaka efipetsin'ny satana daholo reny mila na manana ody maso ianao ahafahanao mamantatra an'izany zay le ambarany amin'ny bokin'ny apokalipsy mirary soanao de mahireza trany amin'ny fandalinana ny tontolon'ny soratra masina fa amin'ny alalan'izany no ahafahanao ho tafavoaka amin'ny velam-pandrika eto amin'ity tany ity surtout ny lafiny ara-panahy fa misy bataille ngeza be tsy maintsy resentsika misy adi-goavana be avec férocité misy impact amin'ny corps mihitsy amin'ny nofontsika raha miteny an'izany resaka férocité zany izany no anitanako anao tahiny Jesosy Kristy mamerina manonona ny fiadanana Jesosy Kristy ao amin'ny voninahiny ho antsika rehetra veloma tompoko.